Salut daholo e. Angamba mba voaitsika kely atomboko tsika amin'ny vaovao mahaliana ihany aloha satria aty ivelany ny antony tenenako azy dia zao roa taonandroany niadiny Rosiana sy ny Ukraine azonareo fa le zany mamaiky be zany le gera amin'izao fotoan'izao aloha aty ivelany aty satria rehefa ny filohanako no mifanompa tena angamba ny tany andralasy angamba mila fatorana mba tsy amin'ny baiko hoe tairo gero na andeha nindrinindry bokotra menany ananiny any fa milanina fa hoe tsy mety tanana roa na telo efatra vao azo potserina le bokotra fa na izany ary mamay be. Zay moa zany zao aty Frantsa mandro arinanantsy any izy ny fitenenana satria le filoha frantsay ohatrany diso safidy ihany ny adala asa aloha politika angambany aloha le izy amin'le gera anankiroa amin'le geran'ny Rusiana sy ny Ukraine dia ny geran'ny Palestina sy ny Israeliana ohatrany diso fipetraka any satria kesitra le mponina frantsay amin'izao fotoan'izao azony miinvestira Macron miinvestira be amin'le gera nefa le olona eto mitaraina ny tatsa mitaraina ohatrany tsy rarahan'le re moa izy koa indrindrindrindra raha sanasisana treraka tena raikitra ny rombo tena le tezitra le voaka tezitra ny mpona politika satria nozabodin'le frantsay tsy ala hauteur'le gera raha ohatra tena raikitra io zay le izy zay fotsiny tiako tenena fa niefitra le occidentaux dia miefitra le amerikanina hoe tena maiva ny gera io nefa jereo izy efa 180 milliards ny lany io izy mbola eo ary ny aposina nefa manomboka manify ny civil moa zany ny victime mazava azy efa raha roa taonandroany ny gera 10,000 personnes ny civil maty enjana be zany ny gera zany zay ny gera ohatra ny aretina zay vo de vo dia mampalelo izy zay zany moa niadiny aty ivelany aty mifamono le olona io moa zany lasa gera militaire zay lasa gera militaire le izy dia ny civil miatoka zay fa ny any amin'ny atsika zany olona roa anankitelo manamerida atsika ao dia jereo tsika mahazo atsika zay ny entiko antomboana ny esaikitsika fa any Madagasikara mboko ndresaka aloha dia zao tsy misy intérêt mihitsy eto hoe andeha amorona tantara na ilaza boabara amin'ireo eto ny tena lazaina eto tsy resahako eto dia ny zava-misy ary za tsy mila manome porofo fa tsy hanome porofo mihitsy hoe hoanareo le mitady porofo fa ny zava-misy ny resahana fa efa tena jamba sy marenina angamba zay vao tena tsy mahalala hoe sady tsy mahita ny tsy maheno ny zavatra misy ao Madagasikara zay Madagasikara ozy za tsy miteny ao Antananarivo ataovy ka ohatran'izay doely angambany neo influenceur reo sy ireo lanceur d'alerte ataoko hoe sasany any aloha satria io araky nyteny hoe sonjy ray loasa io tsy loazan'izay any fa zao ataoko hoe sasany any aloha na izany ary dia zay ka na raha antsika teto zany ndresantsika vina zany momba ny le fitsarana tany Londres ny Andromi iny zany sörina be dehibe fa nirsoa name presque en détail ny zavatra mitranga ny zavatra niseho tany fantatsika sara le fandrian'le vaovao hatramin'ny tomboany fa amin'ny jury zany dia voaheloka coupable Iromi zay zany aloha mifantatra hatramin'izao hoe corruption nataontsika hoe tentative na corruption bref zay le izy fa dia zay mpanohatra rehetra ny fitondrana aloha malagasy ao anatin'ny Facebook dia faly za tsy fantatra tamin'ny anaty taxi sy ny tana taxi be sy ny tany antsena fa miteto amin'ny Facebook aloha dia faly hoe melkromie fa zao aloha mifaly tapany ihany aloha satria iny fanambarana ihany iny fa tsy mbola didy ny didy amin'ny 18 mars any zany fantatsika ny didy mivoaka azoko atao ihany mamina vinan'le sazy raha ohatra ka hoe teto Frantsa le tribonaly satria zany zay anisan'ny niaina tamin'ny zavatra ohatrohatran'izao tamin'izany taloha zany tamin'ny mbola tao anatina groupe privé fa iny moa zany tamin'ny mbola nisa tamin'izany fa mitovitovy ihany izy fa zao le anay fotsiny
Mijena azahoana autorisation nanaovana ino ty zanaovana feuille de route sy ny ordre de mission andehanany an'le checkpoint reny zany nalanay reny no vidina fa ny ety ny Romy ity tena permis d'exportation mihitsy nangatahandreo misaosy zay de amboarinay nareo masana fa nisy zany ny anay de ny anay efa lasa vola vao trainga de coince tanteraka efa nanakaly tamin'olona hoe tiany anina tianareo tiany anay tiany de accusé aloha zay tam'izay hoe tena resaka escroquerie nareo fa ny tena inona de ny debana iny tena ninana satria izy nitratra tany ambony tany de corruption 10 ans miaraka amin'ny amande de iny nahazo tam'izany fa ny an'ny Romy ity zany ty moa tonga de niarreten'ny SAL izy satria tsy possible kosa aloha ny hoe modina ve modiny mena vola de nanomezana vola hoe na espèce na nature tsy mety am'zay ny fidy izy satria manjary ratsy le sary azonareo na miteny ary hoe zay efa zatra miasa efa 17 taona zay niara-niasa tamin'ny tabletos ny namany tsy mety izy raha natao an'izay fa io zany resaka enregistrement tratram-body omby zay efa tamin'ny 2021 moa zany io cause io ohatran'ny rehetrarehetra ihany raha misy 10 ans io de faly aloha izy hitrainga any io zany nataoko hoe fitsarana anglisy io raha tamin'ny andron'ny Tony Blair aloha tamin'izany fotoan'izany ny anglisy mbola corrompu be fa am'izao fotoan'izao engany na ataontsika hoe passif io na active io misy an'izany mantsy izy de zay filaza azy ao ny emprisonnement ferme moa zany aloha tsy haiko fa ny amande aloha io sira fa misy amin'ny olona nanandrareo amin'ny OCDE hoe sy ny inona le ukan'ny Bribery io ny anglisy ny amande misy na non plafonné io na tsy fantatro de filaza azy ny prison ave tonga any amin'ny 10 ans io hoe peine privative io sa ahoana ohatran'izay le fandeha le fitsarana za tsy de iny betraka tsy de main loatra zay nampahafantarina ohatrany hoe zao misy lalàna ohatran'izao tamin'izany fotoana satria tamin'izany fotoan'izany zany tsy hoe zigzag nisy fa am'izao fotoan'izao ataondreo hoe mikimaky de mba nampahafantarina lalàna ihany zao hoe raha trainga le ohatran'izao zay ny natonga iteny zay ny amin'iny fa ry zareo kosa aloha zany ry zareo be atoko Madagasikara ao rehefa nahita nyny didy iny iny tsy didy moa zany fa le fanambarana iny mba manitsaka frein aby zalao ngambany nefa na nitsaka na tsy anitsaka de ny malagasy ny tsara ny lisany za de miteny tara ohatra hoe bianco hoe non tsy mila fitsarana ao anosy tsy mila bianco fa efa ho avy ny fitsarana ny lisany ny vahoaka ny tsara za fotsiny zao za fotsiny zao de efa mangataka ny dralany an-tanàna hoe mba meloana kefatra aloha ianina sanina ao anahy za ny tsara azy akatikitsika ny resaka roa misy fitsarana iny fa ny tany Londres moa zany ohatran'izay ny fandihana fa en même temps nisy ny tany Dubai tany ndray zany de afa ny dansa tany resaka oeraoera misy mangataka moa zany reto le zareo fosy reto hoe porofoy aminay zany olona 110 personnes hitanareo hoe lasan'ny Dubai zany tsy mila porofo io namanera misy tafiditra ao anatiny ao ary ny aro apiko mihitsy hoe amin'ny tany mihitsy zay tafiditra 151 be nisany lasany tamin'ny nandeha tany d'habitude ry zalareo rehefa le mandefa olona makany Dubai olona faniraka zalareo de volamena rokolao isan'olona engany le bantim-piaraka am'y rehefa niala taminy mba hanaprofon'izay sy hanamarina zavatra teneniko zay betsaka ny efa mitodika any Dubai zareo akoatra ny efa any moa fa ny Emiraty tompoko ny Emiraty de takalpatsa vidim-pinanana ny azy fely ny frantsay anisan'ny namako eto frantsay niaraka garda tamiko teto sy ny namany lasany Dubai fa izy koa zany de ohatran'izay ny zareo ohatran'ny io an'ny Romy io fa ny azy tonga de mazava ny an'ny Romy ity mbola hoe meo de atao tsokosoko fa ny azy mazava mitondra 100 000 le bandy miala eto anao kirafo mitondra 100 000 ny condition andreo de zao
manome 100 000 koa anao an'leo vazin ao tsy io tsy hoe tsy voatery hoe ministra ny député na inona fa teratany Emiraty Qatar firina frantsay miverymaina miaraka amin'ny sorta sy miaraka amin'ny kapa miverina avany satria tsy vita le izy tsy tafita zay nitsika rofon'le banty fozy reto daholo ny harem-pirenena dia le malagasy ny fafa ao dia tonga any raha dia sokafany io sokafany hoe sokafany volany Emiraty hoe Madagasikara Dubai dia ny tany nomena ny arabo me ho azy hoe tapon'oromba io Dubai inga dia zay io namboarin-dralahy so dia rehefa avy eo na vao hitany hoe taminay ty tapon'oromba ty anazy amin'izay io dia jereo fa raha ohatra fotsiny hoe Rajoelina eritreretin'ireo amin'izany tsy haiko hoe volamena sy vato firy kilao hatramin'izay no naondrany Rajoelina na azahoany nividy an'ity le hôtely 450 chambre ty ao Dubai ny télé sy ny gazety tsy tena zany aminareo mihitsy fa hitady piasa amin'izay izy zao tsy haiko Augustin Andriamanoro raha hanao réceptionniste na hanao amin'ny akay na ino ny raha olodina nga mandeha hanao garde amin'ny partie na ino efa manao kongofora teo ary tsy parazara mihitsy Rajoelina mampianatra ny zanany tany Suisse amin'ny resaka hôtellerie resto amin'ny hôtellerie fampatsevina fotsiny aho ny zanaka lahy Rajoelina mbola famadihany lery any ve ny concombre sy ny courgette fatany tiako tenenina amin'izay fantatrao zareo fa mijanona ny Dubai any tsika dia zao misy phénomène ao Dubai ao ho anareo le tena tsy tokony atahotra mihitsy nareo hibalanse an'le olona satria zany ao Dubai misy couple ary namandre lika matrika any le izy misy couple ao miantso ny olona hiasa ho an'ny Dubai dia ny ataon'ireo no tena teneny hoe misy ny asa za tsy miresaka hoe miasa trano na hoe miasa sekely dia misy ny bizina aty Dubai fa mitongava misy ny asa dia tonga le malagasy tonga dia raha tonga ianao hoe olona mitantarana eto Paris mantsy zao izy telo mianaka mitantarana izo zavatra tantaraiko an'ireo zao tantarany ana masoko ohatro zao amin'ny fasa tonga zareo dia misy ny asa ndraisin'le izy mivady tsara mihitsy ny asa telo volana enim-bolana dia niteneniny amin'izay hoe tsara raha mankavolana amin'ny banky anitaratsika n'izao ary fatiny efa zay mihitsy le mikimaky da izy amin'ny passeport ataon'izao ataony dia mena amin'ny passeport dia mangataka an'le vola dia mahazo an'le vola tsara mihitsy amin'ny anaranao le voatonga io amin'ny anaranao le voatonga io fa izy rehefa angataka ny vola io ianao zany tsy mihetsika mihitsy izy minégocie an'le zany satria hoe izy ny mampiasa anao dia raha mangataka anao zany teny aminao izy hoe aka 10 000 tsika ok fa rehefa any amin'le banky teneny ataovy 30 000 dia manaiky le banky efa mikimaky ny zareo avany manaiky le banky fa iny ray vola iny dia efa manomboka mitaky ny banky zareo tsy miandroatra ny ety Frantsa dia teo amin'izay ny problème an'zareo ty zavatra ty amin'izay ialany fotsiny amin'izay ianao le nanome passeport ila hoe miasa ho aminy efa manomboka mitaky ny banky ialam-pa amin'izay tsy amin'ny anarany tsy nali satria amin'ny anaranao le voatonga le tanavo azonareo fa ny any tsitsitsy aminao mihitsy na anao mibaraka na ianao miditra prison betsaka nefa voan'izany couple izy ao Dubai ao misy anankitelo izy ao ary fozy ireo tandremo tsara so dia mahay maika foana eo zay ny tiako resahana amin'iny ny Dubai iny iverina Madagasikara amin'izay tsika ny samborina zany zao le ray aman-dreny ao amin'ny RFM ny Nganoel ray aman-dreny be andarajazina sy ny namana ataoko fa mazava kosa le izy mazava le antsony c'est vrai hoe tena iraina pely izy amin'ny taonany izy koa tsy hoe stara be ohatran'ny C11 fa sao dia mba mety koa sy ilay zavatra ny zavatra ny lalana tsainao tamo tokony arahana
sao de mba ny azy kosa ny marina ny azy ny marina ny lazainy a ny fahasahinana anany a zay tsy nanana ny mpanao politika sasany atreto nefa tsy nahita aloha na lehibe amin'ny mpanohatra na toko politika ny teny hoe zay tsy manaiky fa alaina ihany amin'ny brigady izy tany nitsamborana azy fa ny misy de hoe le fitondrana de tena zany tena jolango tena zao ny fitondrana tsy raharanao imenimenina ao ianao iny mazava iny mazava tsy mila vazaha zay ozy izy hitatana ny firenena mijalona ny vahoaka jereo ny mahazo ny firenena jereo ny mahazo ny vahoaka marina le teneniny jereo ny zava-misy fa indrisy moa zany marika hoe tena nanao fanambarana izy zao hoe tsy misy indray le etsikasika ao ataonjareo satria tsy nahazo autorisation zay de iny ny eno am'izao fotoana zao inona ny zavatra eno le resaka fifidiana indray zao mibosy tena mafy resaka assemblée io le fifidianina ataon'ny mpanao politika mitady seza atao mpanohatra ny resava milaza hoe atao zay maro isatsika fa tsy maninona na tsy feno arytsika na 5 arytsika na 10 fa rehefa miray saina de zay de efa izy miara-manonja na inoko an'izay de tenenina le vahoaka hoe tsika koa mila mahay mandefitra mialatsiny manona miara-manonja satria zay ny zavatra inoko ary tsy voandroany ny any manonja efa ela ny anjo ny eniny miara-monja hatramin'izy mbola nanao ny rodobe fa nareo rehefa mampita tokony hoe mampita vaovao nareo de basta zay fotsiny angamba mety fa tsy mandrangitra an'le vahoaka de avy eo mitsady mampiditra ny mamoaka de somary tsaromana kely blagblag eo rehefa avy eo efa nanomboka tamin'ny vonivorona hoe rodobe nanomboka tamin'izany tsy miova le fomba fiady fa zay zao efa hoe miara-manonja tsika tsy manaiky tsika tsy d'accord tsika tsy anaiky mihitsy fa tandre aminareo mpitondra fanjakandreo fa nareo nge vahoaka zao nefa rehefa avy eo alefa indray le fitenenana fa isika vahoaka koa aleo milamina rangaty inona ny tena revinao ary azonareo fa rehefa mahitsy de mahitsy rehefa matoky nao fa miaraka aminao reo vahoaka reo tsisy zavatra tahoranao tonga de makarisika tonga de lancer fa raha sansenao hoe tena be mpanaraka tsisy atahoranao hoe ny vahoaka tsy anaiky mihitsy ny vahoaka hoe izy fisamboranao amin'ny miara-manonja na akatony ny miara-manonja zay fa ny fanentanana misy tahotra tsy mipasy io mbola zay fotsiny ataoko ny tsy mijeriny ambadika ary zay fanentanana mitahotra zay nisan'ny tsy mampijoro an'le vahoaka normal be tady zavatra sura ny vahoaka ianao atao hoe pitarika atao hoe mpanentana tsy hitanefa rehefa te ndraikitra élection de kivy le vahoaka mahakivy mihitsy aloha za tsy mamorona tamin'ny voalohany vao nandeha miara-monjy na io vao nandeha émission miara-monjy io 2000 3000 raha vao mandeha direct ka am'izao aiza firy zao atsangana ndray ty collectif amin'ny malagasy de anao inona de atsangana koa vao nitsangana koa to hoe firaisan-kina amin'ny malagasy de anao iny nareo mitambatra sao kotletan'le fitondrana fotsiny efa tena ao anatin'ny rozy efa tena ao anatin'ny rozy mihitsy le ataoko hoe tolona tsy maninona tandrasiny misy manoratra ty jereo ty namatra eo manoratra hoe ahoany ty kaoziny lahy ty ka zay le izy isika raha mbola manao hoe sao de mahasositra kosa aloha fa zao kary zareo tsy na zao non tsy ho tonga mitanjona mihitsy na ahoana raha mbola ohatran'izay ireo fo zareo raha be molitra sy namareo reo tsy miaino anao zany reo am'le fandarana le fanao reo tsy miaino reo zavatra manirana andreo de mandefa olona mijery mitsikilo ny vahoaka sao de mietsika le vahoaka na sao de mitrotra le vahoaka sao de mifo fa raha mbola tele radio tsy mampiosina andreo
fatany fotsiny hoe resaka verbal fotsiny a taraina teny an'izany afa zay aty ivelany zay rehefa misy ny foza tonga aty zay tsy vita amin'ny manompa fotsiny fa zay toraka lafarina tody votabia inona on touche en frappe anontany reny Ratsirahona reny nazo azy anontany reny général Ranto reny nazo azy ny sasany moa efa fety de mba kopy de mba miafina sasany misy mavita nanao déguisement mihitsy tonga eto Paris tany tandalantsika io fa rehefa ady de ady ho an'ny tandrazana tsy mitombona tsy nety kary zareo tsy na zao kary zareo tsy na niao zareo tsy na misy basy tsy mitombony zany fa nita aloha zany zao a de misy ny fitiavatena amitsika ato anatin'ny mpanohatra ato anatin'ireo misansena hoe mpitarika za tsy mbola mitarika aloha mety za anaty membre foana association tsy mbola mitarika fa am'izao am'izay raisiky ny tandroko fa nilaza ny lisan'ireo a nisy mifozy ireo efa manatona ny fotoana ho an'izay tsy afaka mitsoka de miomana tsy maintsy sambory lisana tsy maintsy tsaraina asa maheno tsara angamba ny sénateur sy ny gouverneur am'izao fotoana zao mijery vidéo mantsy zareo reo tapitra hatreo amin'ny paradisa ny lisany manana mpitsara zay mahavita mitsara ny tsara ny lisan'ireo manana mpitsara reto amiko reto mpiara mbola tsonganina izy ty hoe izavy efa tonga ny fotoana de za de efa zao nalefako fotsiny ny antso rehefa tonga ny fotoana mila brigady miaro ny mpanao gazety a de miaro ny mpitsara zay lazaiko ety any momba an'izay ho hita eo zany rehefa sur place za mahita an'ireto olona miantso hoe miantso ny fitondram-panjakana mba hijery ny zavatra misy aty anay sy ohatran'izao rehefa misy zavatra miseho inona ny mbola ho antenainao inona mbola ho antenainao amin'ilay fanjakana eo inona za raha miantso za raha miantso ny fitondram-panjakana de mankataka ny rajoelona tonga eto Paris tonga avy lahy eto Paris oety tsy haiko oetina 110 personnes 150 je m'en fous fa oety misy mitonga avy izany eto aza sina de vorio diaspora io aza sina filtrage hoe mapara ihany na ny TGV ihany na ny UM ihany ny tonga fa tonga zay tonga za aloha tonga voalohany anisan'ny tonga ary apetraka voalohany hoe inona ny tena dadavin'ny lisany ny faharoa ametraka mihitsy hoe zao ny dadavin'ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy ny patron ary tanisaika mihitsy zao avy ny alahelon'ny vahoaka fa angalary daholo ny vaty volamena zay tiana laisany fa tsy ho lany io raha Madagasikara fa le fangalarana tanin'olona le fakanakeriny ny tanin'olona sy ny fananany sy ny tranony ny fivarotana tanin'olona de amidy amin'ny vahiny ampy zay misy ray mbolanjana zakan'ity zany ka ao anatin'ireo fananan'olona reo lisan'ny gouverneur misy ny gouverneur reto anisany koa naina vazaha ny gouverneur tsy nganiko manokana raha somary maka tsy mampatahotra any anona anarany lahy na misy avany lahy reto ho aizany tikidy be any lahy ty lahy reo raka ny tambanareo bandimy lahy reo fatantsara ny zavatra resahako ka amaranako azy efa tsy rary ny tsony ny zavatra miseho a ampahafantatsika andreo rehefa avy eo hoe nitody tsy misy fanataony moverina ho an'ny vahoaka malagasy na inona aseho na atranga lazaina fa hoe avy amin'ny fitondram-panjakana de lao fampozina rozy ny fitenenana raha eny ao anatin'ny aizina raha andeha isotro ranontay mialatsiny raha eny ao anatin'ny rivotra maloto ny fako ny resahako ngamba tsy tapitra ny vidéo raha ho tanisaika mety ny aretina mazo ny olona ao an-tany ry fotsiny manomboka any amin'ny zazakely mbola vonona avy any amin'ny hôpitaly de io de andeha anaovana herisetra sika zay mandeha de anaovana kilalao hoe avoaka ty ampidirinao amin'ny prison mitebiteby lava eny mitondra aretina tsy afaka mitsaby tena akory ataovy ao anatin'ny lohan'ny malagasy fa tsy lahatra zany sady tsy fitsapan'Andriamanitra akory
tsy anjara fa reo bandy na fitondrana am'izao fotoana zareo mahatonga anao mahatra sy mifahorina ohatran'izao itsany ianao mba hivelomana kiadanany fa io fa tena tsy reo a reo bandy reo olo reo tsy mahatsiaro noana tsy mahaheny fofony fa fafinaretana nandreo isan'andro madio maraindreo mandraparivo ny andro io tsy mifarana io raha tsy tsika mihitsy tsika ihany ny afaka mampiato an'io io no afaka mamatotra andreo olo reo le devoly reo hoe tsy ahafahandreo tsony a managejantsika sy mampahory antsika vahoaka zay tsika ihany io aza manakena izaniza raha ataoko teny mazava nataoko teny ofisialy tsara oreny rehetra ho fantatry ny rehetra ary mazava tsara amin'ny rehetra de hoe mila pehana am'izay reo zay ny teny mazava mila miara mifo nareo auteurna eo zay aty ivelany ty telefony tetanako ty telefony tetanako ty mahasony diaspora ray manontolo zay fa io koa tsy manakana mihitsy hoe ho avy any zay 10 heures naovany 12 heures maximum matonga any asa be kajikajy lisany hoe samborona io vato hoe et cetera tsy afaka tsony tsy afaka anao an'izany tsony lesany ninonninony fa ny andositra de ny afiny zay ihany sisa mbola betsaka nyvelona tamin'ny andro ratsiraka zay tao amin'ny ratsiraka zay moa tany amin'ny côté Anseline nisy ana efa nitsoka ratsiraka teny ambodin'ny roplanina samy nanantena dorany de hitsoka eraka amin'ny ratsiraka eo ambodin'ny roplanina vao nandeha am'izay ianina miakatra ny sisa tavela nisy aina aloha nanao volontaire zay hijanona président fa eo vao samy banaka tsy tafasaoka ny sasany de reny ny vokany zay ny afaran'isany koa ka averiko ihany nankatahako amin'ny vahoaka tsy manina mbola misy disadisa kely hoe adihevitra kely madinidinika fa le jorji mangataka ny vahoaka tsika irahina rehefa go de go raha avaty amiko ny mbola tsy hanaovana an'io ny tsy hamelezana andreo satria tsika tsy manana akory tsika na de tsy manana akory hoe mahay mifanaraka hoe hoaniny ty de asolony ty izany eo satria zay ny tsy ananatsika zao mbola aditsaritaka za mahita na tenako mahita mihitsy hoe ty ranony ty no apelaka eto fa raha omeko tsy ho tambaran'reto dinosaure reto indray ve de ho lasa fahavalo indray fa rehefa hita hoe ezekiteny ty de asolony ty efa mahay mifanaraka vito ny ara-pitsoary zay zareo kosa velao zareo iady fampidera taimbe satria zareo manana lesaka hoe 100 andro avy eo azakazaka ao fa itsika rehefa vonona mahita tsara hoe ty ataony ty asolony ty de tairo zay fa de manantena fa de tsy misy disadisa be samy vonona daholo zay foana ny nangatahako rehefa tonga ny fotoana de maiza am'raha iny tsy lavitra io ok salut daholo